Riavana malala rehetra ao amin'ny tompo dia mbola napaka amponareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ampian'io ity riavana malala dia andeha ny filazantsara ny Jesosy Kristy araka ny Marka toko 7 ny andininy 7:10 hatramin'ny 7:20 izay efa novonaky ny mpanompon'Andriamanitra teo no andraisana afatra. Manoloana antsika riavana ny ity perikôpa ity izay mitantara ny fanazavana sy ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy mikasika ny hoe inona moa no mahaloto na mahadio ny olona anankiray. Eo amin'ny andiny voalohany hatramin'ny 7:10 dia resaka izay nifanaovana tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna no hitantsika eo. Fa eto dia miantefa manokana indray amin'ny vahoaka sy ny mpianatra izay nihaino an'i Jesosy indray ny fampianarana. Misongadina eto ny valitenin'i Jesosy momba izay mahadio na mahaloto ny olona. Koa inona ara no mahatonga ny olona iray hadio na haloto? Fahamarinana roa riavana no ambarany ten'Andriamanitra amintsika amin'ity anio ity. Ny fahamarinana voalohany indrindra dia izao ny hoe tsy ny miditra ao am-bava no mahaloto ny olona, tsy ny miditra ao am-bava no mahaloto ny olona. Eo amin'ny andiny 5:10 dia izao no voasoratra hoe tsy ny zavatra eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Teo amin'ny andininy 9:9 sy ny 10:10 dia azavain'i Jesosy Kristy izay tiany ambara rehefa tsy azon'ny vahoaka sy ny mpianatra ny tiany ambara. Tamin'ny andron'i Jesosy Kristy dia ny lalàna momba ny fahadiovana no ivo ny fivavahan'ny Jiosy. Niainga tamin'ny fankatoavana izay ambaran'ny Levitikosy sy ny Deuteronomia zany. Io no namaritana hoe ity ny madio, ity ny tsy madio. Toy ny hoe sakafo zany hoe ity ny sakafo madio, ity ny sakafo maloto. Ny fifaneraserana amin'ny olona maty dia mampahaloto eo amin'ny fivavahan'ny Jiosy. Ary miatraika amin'ny fiainana andavanandro mihitsy izany hoe fahadiovana izany. Teo amin'ny tsy fanajan'ny mpianatra Jesosy ny amin'ny fomba fanadiovana rehefa hisakafo no etombohan'ny resaka eto. Ka nahatonga ny fariseo hiteny amin'i Jesosy hoe maninona moa izany ny mpianatra ao tsy misasa tanana rehefa misakafo? Toa te ilaza izy ireo hoe mandika ny fomban-drazana. Ireto mpianatra ao ireto fanambaran'ny lalàna dia hoe misasa tanana aloha zay vao misakafo. Ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna riavana tsy tokony ho adinoantsika fa izy ireo dia mpampianatra sy mpanaja fatratra izany hoe lalàna izany, ary tena manao tsy anjery ara-baky teny izany hoe lalàna izany izy ireo, ka sarotiny mihitsy ny amin'izany hoe lalàna izany, ary indrindra moa ny amin'ny lalàna izany hoe fahadiovana izany. Satria ny fahadiovana no heverin'izy ireo hoe hiazonana ilay fizina, mialatsiny amin'ny teny frantsay identité, sy ilay fahamasinana ny vahoaka Jiosy manoloana ny firenena hafa sy ny fiantraikan'ny kolotsaina hafa dia ny Grika sy ny Romanina izay niara-ny onona tamin'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Dia hoe io fahadiovana io no hitazomana mba hampiavaka antsika amin'ny jentilisa zany. Rehefa miditra ny tranony Jiosy dia misasa tongotra aloha izy izay vao miditra ao an-trano, satria heverin'izy ireo fa ny vovoka dia mitondra fanahy maloto ka tsy azo ampidirina ao an-trano. Izany fombafomba ataon'izy ireo. Rehefa hisakafo izy ireo dia manasa tanana aloha, satria hoe ny tanana dia nandraindray zavatra teny amin'ny toerana maro samihafa teny, noho izany mety hahatonga ny olona tsy masina eo anatrehan'Andriamanitra. Riavana malala ny tiany Jesosy ambara eto dia ny hoe tsy ny zavatra izay ivelany izay miditra no mahaloto dia midika hoe tsy antoka mahadio ny olona mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy izany endrika zavatra ivelambelany ankatoavana izany. Noho izany tsy amin'ny fiatsaram-belatsia, tsy amin'ny fisehosehoana ivelany mihitsy no hahatonga ny olona iray ho masina madio eo anatrehan'Andriamanitra, fa izao noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay maty mba ho famonjena azy. Riavana malala rehetra amin'ny tompo mazava izay ambarany ten'Andriamanitra amintsika fa tsy fombafomba ivelany ny fivavahana kristianina, tsy ny sakafo no miditra ao am-bavan'ny olona mihitsy no hamaritana azy hoe madio izy sa maloto. Fa izao ny olombelona amin'ny Jesosy Kristy dia fantantsara hoe tsy izay miditra ao am-bava no mampahaloto ny olona, dia izao fantatry Jesosy tsara mihitsy fa tsy misy olona adalaka eritretra hoe efa hita amin'ny famaloto dia mbola mampidiriny any am-bava ihany. Tsy izany riavana malala. Tsarovy mandrakariva fa ny fivavahantsika dia ambara hoe fivavahana amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, fa tsy amin'ny fombafomba sy endrika ivelany.
ho anao kristianina ary fa dio ny fivavahana endrika ivelany fotsiny ihany fa dio ny fivavahana aitraitra sy ny fietsiketsehana fotsiny ihany antsiro ny fivavahana ny enti-paharazana fotsiny ihany andosiro any ny fivavahana izay miorina amin'ny fombafomba fotsiny ihany tsarovy a fa tsy ny fomba fivavahana no mahatonga antsika ho madio sy masina eo anatrehan'Andriamanitra fa izao ny fiombonantsika fiainana amin'ny Jesosy Kristy ka ny fivavahana kristianina dia tsy foto-kevitra fa tena fiainana mihitsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny havana malala tsarovy ary fa tsy ny miditra ao-mbava no mampahaloto na mampadio ny olona anankiray eo anatrehan'Andriamanitra fa izao izy efa nao masininy Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny rahany fa ny fahamarina faharoa ny havana malala dia izao ny mivoaka avy ao am-po no mahaloto ny olona ny mivoaka avy ao am-po no mahaloto ny olona eo amin'ny andiny faraka amby roapolo tapany voalohany dia izao no voasoratra hoe fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao am-pony no ivoan'ny sain-dratsy fantatry ny mpanorandalàna sy ny fariseo tsara izany hoe lanjany fo izany eo amin'ny fivavahana sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra saingy hodin'izy ireo fanina ny toerany fo eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra sy ny olona tsy ampianarin'izy ireo ny olona izany fa izay foroporonon'izy ireo tsy maintsy asainy arahan'ny olona izany mahatonga an Jesosy milaza amin'ny andiny fahaenina ambin'ny folo hoe raha misy manan-tsofina hoento miaino aoka izy iaino izany hoe ity ambarako aminareo ity ho Jesosy Kristy no tena fahamarinana dia ity no henoinareo sy ankatoavinareo fa tsy izay foroporon'ny olona aminareo ny fo eo amin'ny jiosy no ivy ny maha olona takantsika ny malagasy hoe ny fanahy ny maha olona fa ny azy ireo dia hoe ny fo no maha olona ny fo mantsy no itoeran'ny fihetseham-po ny fisainana sy ny fandroina samihafa ary izany mahatonga ny voasoratra any amin'ny Deuteronomia toko fahaenina andiny fahadimy hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra izany hoe mifamatotra mandrakariva amin'ny fo no mampadio ny olona ny ao ao anatin'ny olona izany no hamaritana hoe masina eo anatrehan'Andriamanitra izy sa tsy masina ka ny olona madio am-po no ahitan'Andriamanitra araka ny Mateo toko fahadimy ny andinin'ny fahavalo ka ny fo feno loto ry havana malala no miteraka ireo fahotana mampahaloton'ny olona arak'izay tany saina amin'ny andiny faha 2 hatramin'ny faha 3 ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo hoy ny mpanao salamo hoe am'roa fo madio ao Andriamanitra ary avao izy orona marina fanahiko atao anatiko ary raha misy izay tokony hibebahantsika mihitsy ry havana malala dia io fo io mazava izay ambaran'i Jesosy eto hoe avy ao am-pon'ny olona ny ivoan'ny sain-dratsy ny fijangajangana ny alatra ny vonon'olona ny fieremana ny olom-po sy ny maro samihafa misy ane karazan'olona dia tena mitahiry lolom-po mihitsy izy ary ny teny aloky ny vavany dia mandratra ny manodidina azy ary misy aza olona tsy mahay mifamela heloka mihitsy fa tena mitahiry izany lolom-po izany ary raha misy kristianina mba milaza aminazy hoe aza miady fa kristianina mba mifamela heloka fa tsy sitrapon'Andriamanitra izao ny avaliny ianao dia mbola mahazo vavy ianao hoe aza mitsaratsara izay adinay ihany aza ny tsara mba tsy tsaraina ry anina izany no ataon'ny olona rehefa teneninao izy ny aminy hoe mba madio fo tandremo ary havana malala izay avoaka ny fotsika aza atao dabapako ny fo ka ny fako rehetra tehirizina ao am-po dia aparitaka ny amin'ny hafa rehefa misokatra ny vava aza atao fenona zavatra feno loto ny fo ka rehefa tesitra dia mandratra ny hafa ny alalan'ny fiteny mitandrema ry havana sao mamoaka tahirin-doto ny vavanao aoka ho mamsira ny teny aoka sintona sy ambabo ny hafa ny fiainanao aoka ankasitrahan'ny tompo ny fonao dia ataovy tempolon'Andriamanitra ny fo ataovy mahatamana ny Jesosy Kristy ny fo olampan'Andriamanitra neny fotsika ry havana fa ny olona maloto fo na zavatra tsara aza no ambara aminy dia maloto mandrakariva foana no andokany eny indray mandeha dia nisy mona amin'ny rahalahy izay efa tsy nifankahazo nandritra ny fotoana elo dia tafiaraka tao amin'ny toerana anankiray izy ireo izay nanatrihan'izy ireo fampianarana ny fampianarana dia momba ny trinité ny Andriamanitra telo izay iray izany dia rehefa nifampijery izy mirahalahy dia olona emona anankiray nijery an'ilay anankiray amin'ny fiteny baiko moana lasa izy vita izay fihetsikana nataon'izay lasa izy nandeha nivoaka rehefa avy eo tao amin'ny lala tsara tsy nisy alaharo fa tonga dia avy hatrany dia totondry nahazo an'ilay mona anankiray dia nisarahana izy ireo fa inona no mampiady
izy moa zany tsisy avala ina moa ny antony eo mampiady an'zareo fa tonga dia izay nahazo toa totory a nyteny amin'ilay mona anankiray dia sarana izy ireo ka rehefa ny fotora anankiray zany a ity tezay natao ity dia tsy nifankahazo ilay resaka ilay madio fo manao hoe satria trinité ny resaka dia ilay madio fo manao hoe ny Andriamanitra sy ny Andriamanitra ivavahanao a dia anankiray ihany telo fanonona fa iray ihany tena mahery mihitsy fa ilay maloto fo dia nandika azy hoe zasy lahy dia eo nao ambony eo rehefa aveo ny anaky telo amin'ny lahy za rery matiko lahy rehefa aveo zay ny nandikany an'ilay izy satria mbola nitahiry lolopo izy ry havana malala rehetra amin'ny tompo a raha fehezina dia izao maro be ny olona manao ady hevitra momba ity perikopa ity satria miresaka mivantana izay hoe mahaloto sy mahadio ny olona mifototra amin'ny sakafo zany ny amin'izay zava-padin'ny mpino mazava nefa mivaly tenin'i Jesosy eto tsy ny sakafo no mahaloto ny olona izay miditra ao am-bavany satria ny sakafo dia mivoaka any amin'ny fivoahana izany rehefa manaro maloto ny olona fa izay mivoaka kosa dia izay miloatra avy eo am-po avy eo avokoa no mivoaka ny tsara sy ny ratsy izany hoe avy amin'ny habeny eo am-pontsika zany no hitenena ny vavantsika tandremo ary amin'izay rehetra aloky ny vavanao a fandrao ampahaloto anao izany a ka homelika eo anatrihan'ny tompo ianao fa tsy manana-pahamasinana dia tsy hahita n'Andriamanitra ho azy Andriamanitra irery ihany ny voninahitra amen